ny mofinainan'io atolotry ny FJKM Ambohijanaka Karafitiavana. Dia faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy indray ry havana, natrahatra izao andro alarobia izao fa 4 ny volana Novambra taona 2024 dia ho ampitomboinao amintsika hatrany aneny fahasoavana sy ny fitiavana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny Kolosianina toko 1:1-20 ka hatramin'ny 7:20 no anjara mofinaina hotoriana sy hovakiana amintsika amin'ity andro androany ity. Kolosianina toko 1:1-20 ka hatramin'ny 7:20. Mialohan'ny hamakina ny tenin'Andriamanitra dia andeha apetraka antsika eo am-pelantanan'Andriamanitra izao fotoana izao mba ho voninahitry ny anarany irery ihany. Hivavaka tsika. Ry Andriamanitra Ray Zanaka fanahy masonao, endre ny fifalianay raha nomenao anay indray izao maraim-baovao izao, izay azahoanay misitraka ny famindramponao sy ny fahasoavanao. Misaotra indrindra Tompo fa ny fahasoavanao tokoa ny mbola nahatoy izao anay tsirairay avy, ka mbola velona trapamonjeny izay trahatra izao maraina izao. Ankehitriny Jesosy dia misaotra indrindra anao ny amin'ny fitahiana rehetra izay nataonao teo amin'ny fiainanay. Misaotra indrindra anao tamin'ny valim-bavaka rehetra izay nomenao anay, eny izay tsy tsaroanay, ary indrindra ireo izay nangatahanay ka nomenao anay maimaim-poana. Isaoranay amin'ny anaranao izany fa Andriamanitra tsara, Andriamanitra be famindrampo, Andriamanitra fitiavana ianao, ka maneho ny fahatsaranao sy ny fitiavanao aminay zanakao. Ka dia misaotra indrindra Jesosy fa tsy takatry ny sainay tokoa ny alehibe ny fitiavanao anay, satria ny fitiavanao tokoa dia efa nieloha mandrakariva ny fitiavanay ianao. Ka dia misaotra indrindra ianao izay Jesosy, ary tehirizo mandrakariva izay mba hanana-pitiavana tahaka anao. Ankehitriny anefa manoloana an'izany fitiavanao izany dia mahatsiaro ny tsy fahatanterahanay izay. Nanao izay tsy mendrika teo anatrehanao izay, na tamin'ny fiteny, na tamin'ny fihetsika, na tamin'ny toetranay, ny eritreritray, dia betsaka ny tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao. Ka dia mangataka indrindra famindramponao izay diovy amin'ilay ranao soa izay nalatsaka ao teo ambony hazo fijaliana izay, mba hanadio sy hanafaka anay amin'ny tsy fahamarinanay rehetra. Dia misaotra indrindra Jesosy ny amin'ny famelan-keloka izay omenao anay fa olona vita fihavanana eo anatrehanao izay. Ankehitriny ara Jesosy dia mametraka izao fotoana izao eo am-pelantananao, izao fotoana fohy izay hanatanterahanay ny fitoriana ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra izay. Ka dia mangataka amin'ny fahafenoan'ny fanahy masina izay hialoha lalana ho mponiny tsirairay avy izay mihaino sy mandray izany hafatrao izany, mba ho tany lonaka ny rinin'ny teninao tokoa ny fony izay rehetra mandre izany, ary ho hainao an'izay mahazo azy, fahasalamana ho an'ny nofo rehetra, ny fandrenesany izany teninao izany, ka tsy handalo fotsiny eo amin'ny sofiny izany Jesosy, fa tena mba hiainanay sy velomanay mandrakariva araka ny sitraponao. Dia mitenena Jesosy araka ny fombanao, ary mangataka indrindra fanatrehanao izao fotoana izao izay fa ataonay ho voninahitry ny anaranao irery ihany izany. Ko amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany no andrinay, angatahanay izany vavaka izany. Amen. Kolosianina toko 1:1-20 ka hatramin'ny 7:20 ny vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary ianareo izay oloko azo fahiny sy fahavalo tamin'ny sainareo noho ny fanaovan-dratsy no efa nampihavaniny ankehitriny tao amin'ny tenan'ny nofony tamin'ny fahafatesana, mba hatolo no masina sady tsy hanatsiana mampondra eo anatrehany. Raha maharitra amin'ny finoana ianareo ka mafy orina sady tafatoetra, ary tsy mety hafindra hiala amin'ny fanantenana avy amin'ny filazantsara izay efa renareo sady notoriana eny ambany lanitra rehetra eny, ary izany nanaovanay Paoly ho mpanompo. Amen. Ray masonao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Dia mbola ho ampitomboinao amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fitiavana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo, ary ho amintsika tsirairay avy ny fitarihan'ny fanahy masina. Tafatoetra ny fony izay miandry ny Tompo, izany ny lohahevitra mbola banjintsika amin'izao volana Novambra izao. Manoloana ireo fampianaran-diso marobe tany Kolosia izay nanohitra sy nandany maha-Kristiany Jesosy, dia niezaka nanao fampianaram-pinoana eto i Paoly apôstôly.
fanjoy amin'izay voalaza eo aloha momba ny fanandratana an'i Kristy, ilaina tanteraka ny fampihavanana antsika tamin'Andriamanitra izao perikopy izao. Eo indrindra no maneho amintsika fa na dia oloko azy ny fahavalo tamin'ny saina feno fanaovan-dratsy azy sika dia nampihavan'i Kristy tamin'Andriamanitra ray. Ambarana izao mofona izao ary fa i Kristy no fampihavanana, ka ao anatin' reto fizarana roa ireto no hitondrana ny afatry ny toroteny. Voalohany amin'izany dia nandray antsika ho masina izy, arak'izay hitantsika eo amin'ny 1:20 sy ny 2:20. Ny faharoa mamparitra amin'ny finoana izy, arak'izay hitantsika eo amin'ny 7:20. Ndeha ho jerentsika voalohany amin'izany ny hoe nandray antsika ho masina izy. Eo amin'ny 1:20 sy ny 2:20 no maneho izany. Ary ianareo izay oloko azy fahiny sy fahavalo tamin'ny sainareo noho ny fanaovan-dratsy, arak'izay hitantsika izany eo amin'ny 1:20 tapany A, izay midika fa nisaraka tapaka ny fifandraisana, nisitaka ary nankala an'Andriamanitra noho ny fahotana ny olona. Midika ihany koa fanaovana, fanovana na fanesorana hatramin'ny fakany ny hevitry ny fampihavanana eto. Dia hoy ny toy ny eo amin'ny 1:20 tapany B hoe efa nampihavaniny ankehitriny tao amin'ny tenany nofony tamin'ny fahafatesana mba hatolony ho masina sady tsy hanatriny amam-pondro eo anatrehany. Teny maneho indrindra amintsika izany fa ny fampihavanana antsika dia mikendry ny fahatsarana ho antsika, satria tokoa mantsy tsy hoe efa masina sy tao anatin'ny fahatsarana sika dia izay no antony itiavan'Andriamanitra antsika. Tsy masina sika saingy nitiavan'Andriamanitra mba hahatonga antsika ho masina. Ny tsara manko ny kinendrin'Andriamanitra ho amin'ny fiainantsika taon'i Kristy zanany, izay nanolotra ny ainy ho fampihavanana antsika aminy. Koa noho ny fahotana dia lavitra an'Andriamanitra ny olombelona, satria raha taloha isika dia vahiny sady fahavalon'Andriamanitra ray, fa ankehitriny kosa dia mpihavana aminy isika noho ny fahafatesan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, ka dia tonga akaiky azy toy ny nahazo taratasy fanadiovana sy fanamarinana ny heloka natao isika na dia nanao ratsy aza. Lalana sy fiainana vaovao tiany ampizorana antsika ny fahatsarana ho aminy, satria masina izy Andriamanitra dia sitrany koa isika anam-panamasinana tahaka azy. Ny hoe masina dia milaza indrindra fitokanana, fihavahana amin'ny zavatra miaroaro fomba fiaina, tsy toy ny an'izao tontolo izao no ambaran'izany. Fa ny vetikevina anefa dia ny fiombonana amin'izay manana ny fahamasinana dia Andriamanitra izany. Eny, ny fitodiantsika mandrakariva amin'ny asa-panavotana efa tanteraka no mampifandray antsika hatrany amin'Andriamanitra ilay masina. Koa tsarovy izay efa niantsoana antsika araka ny Kolosianina 1:20 manao hoe sady izy no ampahavaniny zavatra rehetra aminy, ka dia ny rano teo amin'ny hazo fijaliana nanaovany fampihavanana. Fa ny faharoa dia hoe mampaharitra ny finoana izy, arak'izay hitantsika eo amin'ny 7:20, izay resy lahatra ny fampihavanana nataon'i Kristy ihany no manam-pinoana sy maritra amin'izany. Ny faharetana sy fiorenana ao amin'i Kristy mantsy ilay fiorenana tsara indrindra, araka ny Korintianina 1:7-12 manao hoe fa tsy misy mahay manao fanorenana hafa afa-tsy izay natao dia Jesosy Kristy. Ino kitro hiafaran'ny fitoriana ny filazantsara maneran-tany sy hanaovan'ny mpino ny asa fanompoana. Vokatra madiodio ny fiovampon'ny mpino arak'izany ny asa fitoriana, fa tsy haitraitra na filana raharatsy akory. Ny fiainan'ny mpino mihitsy no miova ho vaovao ka mibaiko azy amin'ny fitiavan'i Kristy. Ary izany fitiavan'i Kristy izany no manery azy hanao asa tsara. Ny fahasoavana izay nampihavanana antsika tamin'Andriamanitra dia fanomezana sarobidy tsy manam-paharoa. Eny, na dia tsy mendrika sy tena fahavalo azontsika dia nasehony ny fitiavany ka maty ho antsika Kristy mba ho fampihavanana aminy.
Zava-tsoa mahagaga mendrika iorenana mafy amin'ny finoana izany. Eny, amin'ny finoana no iainantsika ny famelan-keloka efa nomeny, amin'ny finoana no ivelomantsika ny fandresena ny fahafatesana efa tanteraka. Tena fahadalàna niala amin'izany fahasoavana lehibe nomena taon'i Kristy izany. Izany indrindra ny tao-manin'ny apôstôly Paoly eto, araka ny 7:20 hoe: raha maharitra amin'ny finoana ianareo ka mahaforona sady tafatoetra ary tsy mety afindra hiala amin'ny fanantenana avy amin'ny filazantsara izay efa renareo sady nitoriana eny ambany lanitra rehetra eny, ko andeha hifikitra mafy amin'izay efa nomenantsika dia araka ny teny fanantenana izay efa nitoriana tamintsika. Efa nomenantsika ireo mpanompo samihafa hitory ny fanantenan'ny filazantsara. Andeha hiaino azy ireny hatrany isika. Ny zava-misy mantsy dia rehefa manara-dian'i Jesosy iny isika dia misy hevitra maro tonga ao an-tsaina. Taonantsika mba hiova, mba hivadika amin'ny finoana, ary toa tsy manan-tena famonjena intsony aza ka andeha hifindra aty sy aroa. Tandremo ry havana, tomoera tsara, fa betsaka ny mpanadala saina ankehitriny mba hanosongozona amin'ny finoana ao. Fa hoy ny soratra masina ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy 7:20 hoe: tany mafy izay anananao mba tsisy haka ny satro-boninahitra ao. Dia ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Mbola ary vavatsika. Ry Andriamanitra rainay izay any an-danitra ao, tsy mitsahatra ny misaotra sy midera ary mankalaza ny anaranao izahay ny amin'ny fitiavanao sy ny famindrampo izay omenao anay. Misaotra indrindra anao fa nampahafantarinao anay tamin'ity andro an'ity ny sitraponao tamin'ny alalan'ny teninao. Ny angatahanay Jesosy dia ny ampitomboanao ny finoanay mba haizanay mivelona mandrakariva, miaina amin'izany teninao izany mba tsy ho fahazarana fotsiny ho anay ny mandray izany, fa tena mba ho fiainanay miaraka aminao. Ka dia handray anay ianao amin'ny fahamasinana rehetra ary hampaharitra anay amin'ny finoana ianao izay efa nitehirizanao anay. Dia tany mafy izay Jesosy, fa raha ny herinay, raha ny fahalalanay dia matetika dia mbola voahozongozona ny finoanay tsy miorina tsara izay ary tsy tafatoetra tsara aty anatinay ny teninao. Ka dia tomoera aty anatinay fanahy masonao, azahoanay mivelona ary miaina mandrakariva amin'izany teninao izany. Ankehitriny ara Jesosy dia mivavaka izahay ho an'ny fiangonanay. Fantatrao ny adidy maro samihafa izay antsoroan'ny kristianina rehetra ato amin'ity fiangonana FJKM Ambohijanaka Garafitiavana ity. Ianao no anerin'ny kristianina rehetra mba ny fitiavanao, no anerin'ny tsirairay avy hanao ny asa sy ny adidy rehetra izay tanterahana ao anatin'ny fiangonana mba ho fampandrosoana ny fiangonanao. Mametraka feno izany eo am-pelantananao izay ny vokatra izay tanterahana amin'ity volana ity, dia ao ny an'ny ASF, ao ny fisotron-dronono, samy tanterahana amin'ity volana ity avokoa izany Jesosy. Ka dia mangataka izay mba ho tanteraka sy ho lavorary ny fikasana rehetra mba ho fampandrosoana ny fiangonanao, indrindra eo amin'ny fividianana ny ordi izay tanterahan'ny ASF, dia mba ho totosa sy ho lavorary mba ho fampandehanana sy ho fitoriana n'izao filazantsaranao izao amin'ny alalan'izao fitaovan-tserasera Facebook izao. Hanao ny asa Jesosy, ka dia matoky izay fa aneo ny voninahitrao ianao amin'ireo izay rehetra manatanteraka izany. Dia ny kristianina ane dia ho tereny ny fitiavanao ka hanao izay voatsirambin'ny tanana azahoany manefa ny adidy izay tokony ho tanterahan'ny tsirairay avy. Mametraka feno ny fiainanay eo am-pelantananao koa izay ianao mahalala ny tokantranonay tsirairay avy. Fantatrao ny tsy fahampiana, fantatrao ny tsy fisiana, fantatrao ny ady maro sy ny olana maro izay atrehan'ny isa-tokantrano Jesosy. Fantatray dia ampy ho anay ny fahasoavanao. Ka dia mino sy matoky izay Jesosy fa hamany olana rehetra ianao, na inona endrika izany olana izany, na inona endriky ny fahorianay, dia
dia mipetraka feno eo am-pelantananao a, fa tsy misy zavatra izay tsy hainao atao eo amin'ny fiainanay. Matoky izay Jesosy a, manana anao a, ianao no hiady ho anay. Mipetraka eo am-pelantananao koa ny fahasalamanay Jesosy, fantatrao ary tsy miafina aminao fa mitady hirongatra indray ny arety mandringana eto amin'ny firenenay. Mangataka indrindra famindram-ponao izay Jesosy mba tsy hakasika anay ary tsy hahavoanay ny arety mandringana izay misy eto amin'ny firenenay. Renao kosa nanafongotra, ianao no hanala izany a, mba hanome fahatoniana ny vahoaka malagasy rehetra ianao amin'ny fepetra rehetra izay tokony ho raisina, mba samy handray andraikitra na ny mpisehatra ara-pahasalamana ny vahoaka malagasy rehetra, dia ianao Jesosy no hiaro anay na miditra na mivoaka ny tokantranonay. Apetraka feno eo am-pelantananao ary Jesosy ty firenenay ty a, dia ianao no omba sy hita indrindra ireo mpitondranay ireo a, ho mpitondra atahotra anao, ho tianao, ametraka ny fiainany sy ny programany rehetra eo am-pelantananao a, ka tsisy ho tanteraka fa tsy ny sitraponao irery ihany. Dia apetraka feno eo am-pelantananao ary izay rehetra mahasoa anay, betsaka ny tianay ambara nefa fohy ny fisainanay, fa izay rehetra tokony ho anay Jesosy dia ianao no mahalala izany, satria fantatray fa mahay manao mihoatra no izay nangatahanay ianao, ka dia tanterao aminay araka ny hampenindra fonao. Dia izay rehetra mahasoa anay araka tsy voatonona teto dia apetraka feno eo am-pelantananao irery ihany. Sitrakai ny mbola mamara izany vavaka izany, amin'ilay vavaka tsara raha ampianaran'i Jesosy manao hoe: Raha izany lanitra, ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao, itiadan-tany ny lanitra, mihoanay mihitsy ny sazo aminay, ary mandelany elokay, tahaka ny amelana sy reka taminay, ary azatotranay amin'ny fakapana, fa manafahany amin'ny ratsy, manao fanjakana sy ny hery, ary amin'ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raiso amin'ny finoana riavana ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: fiadanana aneo an'ny rahalahy ary fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo. Ny fahasoavana aneo amin'izay rehetra tian'i Jesosy Kristy Tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levona. Amen. Dia ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.